Ho ampitomboana ao aminareo mandrakariva ny heriavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompon'ny finoantsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, misaotra sy mankalaza anao izahay fa miatomotra hatrany ny fankalazana ny Krismasy ary manampy anay hanakatra mandrakariva ny mahamesianao ny tenin'Andriamanitra ary manampy anay hanaiky anao Jesoa ho Mesia tokoa. Ankehitriny Tompo dia sokafo ny fonay handray izany teny tsara izany, ahafantaranay anao marina sy hamponay anao marina. Dia amin'ny anaranao Jesoa, amin'ny anaranao fanahy masina no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny epistily ho an'ny Hebreo, toko voalohany, 19 hatramin'ny 12 ry havana no mofinaina ho antsika anio. Hebreo toko voalohany 19 hatramin'ny 12. Vakiana ary amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitro dia mandrakizay doria, ary ny te-hipahitsiana no te-hipanjakanao. Tianao ny fahamarinana, fa alanao ny heloka, koa Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanosy diloilo fifaliana anao, mihoatra noho ny namanao. Ary izao koa, ianao Jehova, tany aloha no nanorenanao ny tany, ary asa ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona fa ianao no maharitra, ary izy rehetra ho rovotra toy ny fitafiana, ary toy ny lamba no amalonanao azy, dia toy ny fitafiana ka ovana izy, fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala, vao omaly isika no nandinika ny bokin'ny Hebreo, nahafantarantsika ny momba ny fisoronana ao amin'ny testameta taloha ny tanterahan'i Jesoa Kristy aty amin'ny testameta vaovao. Vao omaly isika no nafantatra fa ato amin'ny bokin'ny Hebreo no ahitana ny fampitahana samihafa, ary hitantsika eto koa izany fampitahana izany, ary fampitahana any Kristy sy ny anjely no hitantsika eto. Fampitahana any Kristy sy ny anjely. Ao anatin'izany dia hitantsika ny mampisongadina any Jesoa Kristy zanaka. Jesoa Kristy zanaka. Arak'izany Jesoa Kristy zanaka dia hitantsika zanaka fa mpanjaka. Zanaka fa mpanjaka. Raha ny mofinaina omaly dia manazava amintsika fa zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra izy. Izany hoe, raha azavaina amin'ny fomba tsotra dia io Jesoa Kristy io zany no tahaka ny prince ao andapan'Andriamanitra, ka Andriamanitra no roi na mpanjaka. Arak'izany dia manamarina n'izany fanjakan'i Kristy izany avokoa ny voambola nampiasaina amin'ny 15 sy ny 7. Eo ny seza fiandrianana, eo ny te-hipanjakana, ary hita eo ilay fanosorana diloilo, ny hositra mahampanjaka. Tena miharihary ao amin'ny Kristy avokoa arak'izany. Ny pirofo rehetra sy ny singa rehetra manamarina ny mahampanjaka azy. Ny mampiavaka
Any io mpanjaka io Jesoa Kristy mpanjaka io dia ny toetra ny fanjakany tsy mitovy amin'ny toetra ny fanjakany izao tontolo izao, na ihany koa tsy azo ampitahaina amin'ilay anjely izay ambara eny amin'ny 15 fa zanaka ihany koa ny anjely, fa i Jesoa Kristy na zanaka dia mpanjaka ary manana ny toetra ny fanjakana miavaka. Ohatra hitantsika eo amin'ny 15 fa ny seza fiandrianany dia mandrakizay. Ny fanjakana rehetra tsy fanjakana mandrakizay, fanjakana vetivety ihany ary izay maharitra indrindra aza. Fanjakana 30 taona 40 taona manodidina an'izany no maharitra indrindra. Fa eto dia ambara fa seza fiandrianana mandrakizay ny azy. Ny te-hi-panjakana dia ambara fa manana toetra miavaka ihany koa satria te-hi-pahitsiana, izany hoe fanjakana tanterahina sy ampiarina amin'ny fahitsiana ary anjakany ny fifaliana arak'izay hitantsika hoe efa nanosy diloilo fifaliana anao. Ravako malala ao amin'ny tompo, Jesoa Kristy mpanjaka no ahariarin'izao soratra masina izao. Ary io Jesoa Kristy mpanjaka io ihany koa no ankalazaintsika amin'izao vanim-potoana ny krismasy izao. Izany anie no efa nampiororo any Herôda fahizay raha nandre izy fa isy mpanjaka ho avy, isy mpanjaka teraka ao Betlehema ny Jodia, dia niororo izy ka nampamono ny zazalahy latsaky ny 2 taona rehetra eran'ny fanjakana. Ny tsy fantatry Herôda fotsiny tamin'izany, ankoatra ny mampanjaka ny Jesoa Kristy, dia miavaka ny fanjakany, manana toetra miavaka izy fa seza fiandrianana mandrakizay, ny te-hi-panjakany amin'ny fahitsiana ary ny hosotra ny raisiny dia hosotra amin'ny fifaliana. Arak'izany tsy ho voafehan'ny Herôda na oviana na oviana ny fanjakan'ny Kristy, ny fanjakana mesianika. Tsy Herôda no amarana ny tantaran'ny fanjakana mesianika, ary ihany koa tsy ny fanjakana amin'izao tontolo izao no ampitoviana azy. Mpanjaka mandrakizay izy, mpanjaka ny mpanjaka ambony ny fahefana rehetra. Fa eo amin'ny tapany faharoa amin'ity mofinaina ity ry havana no ahitantsika toetra miavaka an'ilay Jesoa Kristy zanaka, fa zanaka maharitra mandrakizay io. Izao no voalaza eo amin'ny 10 manao hoe: ianao Jehova o tany aloha no nanorenanao ny tany, ny asan'ny tananao ny lanitra, ireo dia ho levona fa ianao ny maharitra. Ireo dia ho levona fa ianao ny maharitra. Dia mbola manampy izany eny amin'ny 12 tapany farany manao hoe: ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Eto izany ry havana dia misy fampitahana amin'ny Jesoa Kristy sy ny amin'ny zavatra izay misy eto ambony tany. Voalohany dia aseho fa ity Jesoa Kristy izay ambaran'ny bokin'ny Hebreo ity dia Jesoa Kristy efa nisy hatramin'ny fahariana, izany hoe Jesoa Kristy mpahary, hoy izy hoe tany aloha no nanorenanao ny tany ary asan'ny tananao ny lanitra. Izany hoe tena mpahary izy. Arak'izany amin'ny mahapahary azy dia ho levona mialoha azy pahary na ho levona tsy tahaka azy pahary ny zavatra nohariana. Hoy ny volazy hoe ireo dia ho levona fa ianao ny maharitra. Fa etsy ankilan'izay dia ambara fa sy ampitahaina fa ho toy ny lamba fitafiana ihany izao tontolo izao. Ny lamba sy ny fitafiana dia ovaovana isaky ny mandeha mianjaika na mandeha mivoaka na anaovana isalorana isan'andro,
Fa Kristy kosa, lay zanaka, lay Mesia dia ambara ny tenin'Andriamanitra fa tsy miova mandrakizay. Entina ilazana fa izao tontolo izao dia mora levona, mora miova, tahaka ny fitafiana ihany. Misy fomba fiteny tsika malagasy zay ary moa, rehefa mividy fitafiana dia na manjaitra fitafiana vaovao dia ho foana ny voalazan'ny mpivarotra na ny mpanjaitra manao hoe roa vita aloha ny ainy entina ilazana izany fa ny fitafiana dia tsy haharitra ary irariana tsy haharitra noho ny ainy. Ary eto dia ambara fa Kristy dia mihoatra lavitra noho izany. Ravako malala ao amin'ny tompo ny soratra masina manontolo no mampiseho fa i Jesosy Kristy izay ambara ny soratra masina io no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Io Jesosy Kristy io no fiandohana sy ny fiafarana, ilay alfa sy omega. Io Jesosy Kristy io lay maharitra mandrakizay. Arak'izany dia hitantsika fa izao tontolo izao dia mora miova. Ny olombelona mora miova, ny fianakaviana mora miova, ny namana mora miova. Eny, na ny fiangonana aza indraindray mbola ahitana fiovana. Fa ny fitokiana amin'ny Jesosy Kristy kosa ry havana no ananana fanantenana satria izy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Arak'izany ampanantenaina isika fiangonana, tsy hino sy antehitra amin'ny anjely fa reny mety miova ihany. Haitsika tsara ny amin'ilay anjely lavo nivadika ho Satana. Ampanantenana isika tsy hino ny anjely, ampanantenana isika tsy hino ny mpitondra fivavahana, ampanantenana isika tsy hino olombelona fa hino an Jesosy Kristy ilay maharitra mandrakizay. Raha fehezina izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia ny hoe Jesosy Kristy zanaka, Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, lay Mesia, lay manana ny sata manokana maneho ny fiandrianana miavaka tsy mba ananany izao tontolo izao. Io no ambaran'ny soratra masina. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fa ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany, hivavaka isika ry havana. Raha eo falo misaotra anao zahay noho ny fahatsiarovanay fa lehibe loatra ny voninahitra ao, mpanjaka ianao, manana ny fiandrianana rehetra ianao. Eny, misaotra anao zahay noho ianao Andriamanitra manaiky iombona aminay amin'ny zavatra rehetra. Ankehitriny ary dia mivavaka izahay Tompo ho an'ny ankohonana kristianina rehetra, mivavaka izahay ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra, mivavaka izahay ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra sy izay rehetra mety ho manana fahefana amin'ny fitantanana ny tanàna sy ny firenena. Ry Jesosy Kristy, Tompon'ny Tompo, mpanjakan'ny mpanjaka ianao, manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany koa. Vangio amin'indra fonao reny fon'izy ireny, ahafahany miara amin'ny asa aminao Andriamanitra, amin'ny andraikitra sy adidy izay noraisiny eo am-pelantanany, ampandrosoana ny sehatra eo anoloany. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.